arahanao zao Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopefy Radio. Alleloia, mideran Jehovah ary fanahiko, idiran Jehovah raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Ray masina tsara indrisany an-danitro. Manatrea amin'ny fahafenoana ianao any amin'ny toerana maro samihafa izay andrenesana zao teny zao. Miofandresena ny zanakao ary ampahirezo amin'izao fiainana sarotra, amin'ny ady atrehana sy ny ritma izay mampanadino anao, mampanadino ny zava-panahy. Vonjeo izahay ary misaotra anao fa misy ny onjam-peo ka na atao anaty fiara, na atao an-trano, na tsy afaka nakany am-piangonana aza izahay, noho ny antony mety tsy fanahinianay mihitsy Jesosy, dia aoka mba handraisanay lesona izao onjam-peo zao. Amin'ny anaranao Kristy. Amen. Amin'ny foravoravo sy fiaino afaliana tanteraka ary mpiaino ajaina no iarabana ianao izay manjo ny onjam-peo Hopefy Radio amin'izao ora sy fotoana anaranao ny fandaharantsika Fanompoam-pivavahana izao. Mino izay eto amin'ny fandaharana fa tsy ho fotoana verimaina izao fotoana ienonao ny fandaharantsika Fanompoam-pivavahana izao fa andraisantsika ery fitahiana vaovao indray miaraka amin'i Jesosy ny amin'ireo aim-panahy sy zavatra maro isan-karazany izay ho ratovintsika amin'ity anio ity. Ka dia manasanao izay anjo izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fotoana ary dia andeha hiarahantsika miredina mafy ny hira laharan-kira faharoanjato mihira fihiram-pivaliana.
Manasantsika handray ny baibolitsika ka hanokatra izany ao amin'ny bokin'ny Josoa. Josoa toko 210 ny andininy 510. Josoa toko 210 ny andininy 510. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Arak'izay efa nandidiny Jehovah ny Mosesy mpanompony no nandidiny Mosesy any Josoa, ka izany no nataon'i Josoa tsy nisy namela azy rehetra efa nandidiny Jehovah any Mosesy. Ho tahina ndray izany teny izany hitondra hery sy fampahirezana ho antsika. Amen. Manasantsika nondrika ny lohantsika hiaraka hivavaka isika. Ry rainay eo izay ny an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misaotra no nikarakarana anay tsirairay avy nandritra niny enemana lasa iny. Nampianao izahay tamin'ny asa mandra rehetra, nampianao izahay tamin'ny karakarana ireo zavatra maro samihafa, narovanao indrindra tamin'ny loza sy ny atambo maro samihafa. Isaorana mandrakariva ianao, mbola nanome anay ny fofinaina afaka manonona fiderana ny anaranao ankehitriny. Amin'izao sabata anao masina izao Tompo, izay sabata anaterahanao fanasitranana dia mivavaka manokana izay anatin'ny fatoran'ny aretina ankehitriny. Jesosy malalo, meteza ianao hikasika azy ireny, meteza ianao hitsidika azy ireny tsirairay avy, mety any an-trano izy ireny, mety any amin'ny toerana fitsaboana izy ireny amin'ny hopitaly, mety any amin'ny toerana maro samihafa izy ireny. Jesosy io, azavelanao irery izy, azavelanao kivy, ataovy mitraka, ataovy manantena fa ianao dia eo anilany anala ny fanahintainana rehetra hanomeza ny fanasitrahana izany. Io izany ihany koa Tompo malalo izay ao anatin'ny olana sy ny ady sarotra maro samihafa, alefa n'ilay ratsy ankehitriny dia mivavaka manokana Tompo ho an'izy ireny, mba hositrahanao, ahafahanao
anatin'ny toejavatra izay misy andalovana izy ireny. Matoko izay fa anome voninahitra ny anaranao izy ireny rehefa tonga izay fotoana izay, atonga n'izany fahazahoana ny fahafahana sy fahazahoana ny vahaolana rehetrarehetra avy aminao izany, anome voninahitra ny anaranao avy ny tsirairay avy. Matoko izay fa omba sy tahanay ianao mandritra ity sabatanao masina ity, dia manokana ny mpitondra ny teninao, ianao no hanome ny ositra masin'ny fanahinao masina ho azy. Tonina vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparatsoa dia andehantsika hiaraka heno an'ity hirahiray ity. Raha eu impirano e fanandalo ady sarotra nefianao teo anilako fona fatsimba nandahoay ny tananao izay maherino indro ny azonay ianao no tokiko Zandinao tsy mba manana nisy ianteherana fa ianao ihany no hitantarana zay zava-manjo ety vavaka ihany no indro ifandraisako amina ianao no heriko anao Ematukia Faweu Fongana Jesus Adamani Tatumpu no sangue Pale Fafinuna Sisitarai na kwa fatiana Kani huagiza Aku Ematukia Fawefungana Adamani Tatumpu no sangue Pale Fafinuna Sesosio Sisitarai na kwa fatiana Indunifiana kwa zuniwana Anao atumpo
Misaotra n'Andriamanitra trany isika ry ava-malala satria afaka mandray ny teny sy ny afatra manokana avy aminy mifototra amin'ny Josoa toko faraky amby folo ny afatra manokana avy amin'Andriamanitra. Raha zao ianao vao mandre sy manaraka ny Fanompoam-pivavahana eto dia ny torotenitsika zany dia mifototra amin'ny bokin'ny Josoa satria vahoaka ho any amin'ny tany Kanana isika ary ny bokin'ny Josoa anisan'ny tsara indrindra mampafantatra antsika ny lalana mandeha makany. Tsy nampanantena lalana misosa sy fiainana milamina be ho an'ny zanak'Israely Andriamanitra raha eo an-dalana makany an-tany Kanana fa ady guerre combat zany be dia be ao anatin'ilay izy ary ny bokin'ny Josoa dia feno ady be dia be mihitsy mbola ho hitantsika amin'ny manaraka hoe manahoana tokoa moa zany ireo mpanjaka sy ireo olona rehetra izay reson'ny Josoa tao anatin'izay. Fa ity Josoa toko faraky amby folo ity ry ava-malala dia anisan'ny lesona lehibe ho antsika izany ary mifototra eo amin'izany Josoa toko faraky amby folo zany ny afatra izay omenantsika ho an'ity anio ity. Ka ny toko sy andininy fototra izay ho vakitsika zany dia ny Josoa toko faraky amby folo andininy fahadimy amby folo Josoa toko faraky amby folo dia ny andininy fahadimy amby folo dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izany Josoa toko faraky amby folo ny andininy fahadimy amby folo izany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy araka izay efa nandidiny Jehovah ny Mosesy mpanompo no nandidiny Mosesy any Josoa ka dia izany no nataony Josoa tsy nisy namelany izay rehetra efa nandidiny Jehovah any Mosesy. Zay zany ny vaky teny fototra hoe ary tsy nisy zavatra navelany Josoa tsy nataony tamin'izay rehetra nandidiny Jehovah any Mosesy. Tena hoe nakatahaka ny Mosesy niainga avy amin'ny zavatra rehetra izay nataony Mosesy ny stratégie rehetra. Tadidio tsara efa nambarako teto zay hoe Mosesy zany no ataontsika hoe maître ny Josoa zany izy no mpampianatra ny Josoa, izy mpanofana ny Josoa ary Mosesy moa zany dia manam-pahaizana satria nianatra tany amin'ny sekoly ambony Egyptiana na amin'ny resaka haiady, ny resaka fanafiana, ny resaka momba ny kolotsaina Egyptiana rehetra dia Mosesy zany anisan'ny tena nanana maizy azy tamin'izany rehetra izany ary Josoa mazava ho azy fa nanaraka an'izay stratégie Mosesy zay dia hitantsika ny fandresena rehetra ho an'ny tanora izay mihaino amin'izao afatra izao. Aoka ho Josoa vaovao ianao, aoka ianao mba hianatra amin'ireo olona lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe amin'ny finoana. Amin'izao mantsy mora mangalatahaka kely ny tanora zany dia ilay zavatra ratsy olo-malaza izay tsy mitondra makaiza akory ireny ny tena trandrahana. Dia ireo tsy misy maharatsy akory hoe mba ho tahaka an'ireo mpanao baolina kitra malaza, mpanao basketball malaza fa na fanaovanao ny kirarony ireny na fanaovanao ny t-shirt ireny tsy ahatonga anao tahaka azy mihitsy fa izao hoe misy effort manokana izay atao. Misy ezaka ary dia mampiatra n'ireny ezaka ireny ianao dia tahaka ny Josoa eto izy no nasen'Andriamanitra hitondra ny zanak'Israely. Mila mianatra lesona ary tsisy amelana izay zavatra omen'ny olona anao zany. Aza be ampo rehefa misy zavatra mitranga na iza niza mampianatra anao, niza niza ahitanao lesona, aza be ampo fotsiny ary aza mieritreritra hoe za efa manana diplôma, za mahay, za mahafeny zavatra rehetra dia tsy miraharaha tsony. Ny tenin'olona ireo olon-dehibe na tsy nianatra aza mety manana fahendrena ihany reny olona reny. Misy olona mantsy tsy intelligent izy fa sage, samy hafa zany zay hoe tsy olona mety hoe manam-pahaizana be zany izy na hoe intellectuel zany fa izy io zany efa feno fahendrena ary dia hitantsika any amin'ny fiarahamonina eo lehilahy sy lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe antim-panahy dia mangataka toromarika, torohevitra vonina ny hianatra foana tahaka ny Josoa zany isika. Ary ny ray aman-dreny kosa ireo zoky olona rehetra dia izao hoe aza kobonina fotsiny ho anao ny fahaizana sy ny traikefa rehetra. Zarao amin'ny hafa ihany koa, zarao amin'ny tanora, aoka isy relève. Averiko foana zao hoe manana relève. Be dia be zany ny olona izay mitondra zavatra, mety président na zavatra, directeur na zavatra, mety manana fahaizana manokana fa tena tiany hoe tsisy olona midepasy azy mihitsy, tsisy tanora azo ampianarina mihitsy, tsisy olona azo hofanina manokana mihitsy. Raha mpitarika fiangonana moa zany satria fiangonana zava-panahiny resahantsika dia izao hoe rehefa mba misy tanora zany tia tokony olo olona, tia tokony diakona, tia tokony
olona mitondra zavatra manokana resaka toroteny ho faniny olona tena hoe omeo azy mihitsy ny équipement rehetra zay ilaina mba hahafahany mivoatra fa zany no système n'Andriamanitra raha teo ary Josoa jerentsika tsara ohatrany hoe io koa zao misy an'ilay hoe Elisy Elisa de niaraka teny foana de eto ndray zany Josoa Mose sy Josoa zany karazana fananganana relève daholo zany ry Paul sy Silasy izay niaraka tamin'ny lioka zany rehetrarehetra izany niaraka tamin'ny Timoty manao relève zany ny olona ambony toe-tsaina sy ambony fisainana ry ava-malala lesona lehibe anankiray sady ohatran'ny introduction zany zay zavatra zay miainga amin'le vaky teny fototra antsika eto. Ka izao hoe eto amin'ity toko faraka amby folo ty zany ry ava-malala dia tsara aloha mamaky an'le izy zany hatramin'ny toko voalohany andininy sy hatramin'ny fahadimy aloha nandresena ny mpanjaka rehetra any Kanana avaratra sy nazony Israely ny tany Kanana rehetra ary rehefa naharedy Jabina mpanjakany Azora de naniraka tany amin'ny Jobaba mpanjakany Madona sy ny mpanjakany Simrona sy ny mpanjakany Aksafa ary ireo mpanjaka tany amin'ny tany avoana ny avaratra koa sy tany amin'ny tany hay atsimo Kinerota sy ny tany amin'ny tany lemaka morontsiraka ary tany amin'ny tany avoan'ny Dorandrefana dia tamin'ny Kananita any Antsinanana sy any Andrefana ary tamin'ny Amorita sy ny Etita sy ny Perizita ary ny Jebosita ary tamin'ny tany avoana any amin'ny Avita tany amin'ny bodin'ny Hermona tany amin'ny tany Mispa dia nivoaka izy ireo sy ny miaramila ny rehetra teo aminy de olona maro be toy ny fasika eny amoron-dranomasina ny amarony ary ny sovaliny sy ny karesany de maro indrindra ary efa nivory ireo mpanjaka rehetra ireo dia nandeha hiady tamin'ny Israely ka nitoboy teo anilan'ny rano Meroma. Eritreretintsika amin'izany ane raha ohatra ka zay le ozy hoe bokin'ny Josoa zany raha hijery film ianao hijery film adiady action zany na film rele tseky moa zany hoe gladiateur na ohatr' zany reny de bokin'ny Josoa hoe miankona daholo zany miaramila rehetra manodidina firenena manodidina andeha hiady de tahaka ny fasika eny amin'ny ranomasina be dehibe ange zany analinalina ane zany olona hiady amin'ny zanak'Israely zany rehefa satria naheno zany zareo enjana be reo ary nandresiny mpanjaka rehetra sy ny firenena matanjaka manodidina de tena ivoaka miady ry ava-malala indraindray dia mahatsaro isika hoe sarotra loatra ny ady atsiatrika eo amin'ny fiainana mety ady amin'ny fahalemena io mety ady amin'ny fanahina io mety tsy fahatokisana io mety olana ara-pianakaviana olana ara-tsosialy sy ara-pinoana de tahaka ny Josoa sy ny vahoaka Israelita zany tsika zao mandray mibaiko avy amin'Andriamanitra hiatrika fahavalo be dehibe izay toatra ny tsoresy raha fijerin'olombelona kanefa amin'ity toko ity zany ry ava-malala de manambara mazava ny tenin'Andriamanitra fa ny fandresena dia avy amin'ny fanarahana azy amin'ny fofeno sy ny fankatoavana n'Andriamanitra firosoana foana na manoloana an'ireo ady be dehibe ny ady fahavalo moderna zay atrehantsika amin'izao araka ny tany sana teo. Ka izao hoe misy teboka vitsivitsy hatrany zay resantsika ny voalohany de zao hoe mahery ve ny fahavalonao fahavalo mahery araka ny voalaza eto de zao hoe rehefa nandre ny fandrosony Josoa zany sy ny fahombiazana sy ny fandresena tamin'ireo mpanjaka hafa de niankona ny ray saina daholo zany reo olona reo mety fahavalo mety efa mifanafika reo mety efa miady foana koa reo fa rehefa le hoe Josoa no vonona sy ny zanak'Israely de mitambatra zay hoe le teneniko foana hoe indray misy olona zany rehefa ianao le ho atao raty saina de mitambatambatra daholo mikifosafosa miresadresaka mitangorongorona eny atokotany mpiangonana mitangorongorona eny atokotany mpiasana ao amin'ny kafetaria ao misy mitangorongorona any amin'ny birao any misy mitangorongorona satria ianao mahatoky tsara ianao manao ny asa araka ny tokony izy ianao tsy manao kolokolo ianao zany olona tena hoe marina eo anatrehan'Andriamanitra sady matahotra an'Andriamanitra de manomboka mitangorongorona ny olona amely anao miomana fa rehefa mahatoky ianao manam-pinoana ianao ary mijoro eo anatrehan'Andriamanitra de manomboka mitangorongorona ny olona azagagany amin'ny fitangorongorona ratsy toetra rehetra efa nataony tamin'ny Josoa zany ary nandroany ianao de mahazo lesona fa ho mpandresy ianao na dia mitrangaza zany
fanotrehana zay ataon'ny olona ratsy saina zany ka mpanjaka maro zany sy miaramila maro sovaly sy kalesy tena hoe ary fomba mihitsy. De amin'ny andiny faefatra de maro be izy tahaka ny fasika ny amoron-dranomasina raha jerena zany ny aranofo de resy tsotro zao ny zanak'Israely kanefa zao ry havana tadidio fa ny fampiarana eo amin'ny fiainantsika de ny hoe maro angamba tsika no miatrika fahavalo toy izany ary mety tsy ampy vola isika, mety tsisy ny vola, tsisy ny asa, mety manana problème eo amin'ny zanaka sy ny fitezana isika, mety ady ara-panahy mihitsy sy amin'ny fahalemena isan-karazany. Raha jerena amin'ny maso de tena tsy vitatsika mihitsy hoe ho andresy avy ho vitako ve ty zavatra ty fa tsarovy tsy voatery hoe ny isa zany na ny zavatra manafitra anao no mibaiko ny toe-javatra fa Andriamanitra no mibaiko ary Andriamanitra no mifeny zavatra rehetra. Tsy ny herim-batana no ahatongavanao amin'ny fandresena fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao de mibatana zany fandresena izany. Ny zavatra faharoa de zao hoe misy teny avy amin'Andriamanitra izay nomena ny Josoa, misy teny mendrasa teny avy amin'Andriamanitra, zay ny teboka faharoa. Diavana mendrasa teny avy amin'Andriamanitra, inona ny teny? Ao amin'ny Baiboly misy teny fikasana be dehibe raha ny teny fotsiny hoe aza matahotra 365 zany hoe mahazo ray isan'andro ianao zany mandrapatapitry ny taona ny teny hoe aza matahotra ary ity dia santionena anankiray eto amin'ny Josoa 4:1 zay zany le hoe teny avy amin'Andriamanitra aza matahotra azy ireo fa raha ampitso amin'izao fotoana izao dia atolotro ho faty eo anatrehan'ny Israely ireo rehetra ireo. Eritrereteo olona be dehibe analikisa reo zany de rarakopana raha ampitsotra zao tsy ho ela akory raha ampitsotra zao zany hoe ny amononan'ireo olona be dehibe tahaka ny fasika amin'ny ranomasina eo raha ampitsotra an'izao na manahoana problème anao na manahoana ny abetsahana manahoana ny abetsahan'ny fahavalonao sy mitsangako fahavalonao ry hava malala de tadidio fa raha ampitsotra an'izao de atolotro Jehova sady ao anatin'ny fotoana zay voafehy tsara Andriamanitra zany de Andriamanitra mifeny toe-javatra ao anatin'ny fotoana ary manana ny stratégie rehetra izy ahafahana manao an'izany. Tsy navelan'Andriamanitra ilavolefina Josoa na ivaraontsana hoe be dehibe reto de io koa le ohatrany tamin'ny Elisa hoe ahoana reto vahoaka be dehibe miaramila tonga hanafika ny tanàna reto de efa niteny le zatovy hoe maty isika rikaka eo mbola ataontsika toroteny eto zay ndray andro any fa nisokafan'Andriamanitra ny mason'ilay tovolahy de nahita fa hoe betsaka no momba azy ireo ary kalesy afo ny manodidina zay no mahatonga nyty voalaza ty hoe tsy navelan'Andriamanitra ilavolefina izy nomeny teny sy antoka Josoa ary nomeny toromarika mazava hoe inona ary no atao manoloana an'izay tsy nitaky hoe inona no atao zany na mbola verevitr'Andriamanitra na milozana manontany teo Josoa fa izao fotsiny hoe toa de nandidy Andriamanitra toa de impérative zany aza matahotra tonga de mandidy mihitsy zany filazana zany ry havana fa hoe afaka mandroso ianao eo amin'ny fiainantsika de zao hoe rehefa miatrika ady isika de tsy ilaina ny mijery amin'ny maso aranofo mandehana mandohalika idio ny efitranonao mandehana manao alimbavaka mandehana mifadiana mandehana mitolona manokana miaraka amin'Andriamanitra fa raha vao masom-pinoana no hitondranao ny ady dia mandresy ianao fa raha vao maso amin'ny maha-olombelona ny fomba fijerinao ny toe-javatra de zao hoe ady ara-panahy reny rehetrarehetra ireny tsy maintsy any amin'ny tontolo ara-panahy no entinao mandresy an'izany de ny finoana no enti mandresy an'izao zavatra rehetrarehetra izao ary tokony hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra bebe kokoa isika tsy hoe rehefa misy ady ihany fa tokony tena fiainanao mihitsy lifestyle tena hoe façon de vivre anao mihitsy zany style de vie anao mihitsy ny fianarana tenin'Andriamanitra sy ny vavaka mba hahatonga anao zany tsy ho resy amin'izay ady rehetra atao satria avy amin'ny satana daholo reny rehetrarehetra ireny de matoky manomboka izao fa na dia mbola eo am-piomanana amin'ny ady aza de efa mpandresy ady isika diava malala. Ny teboka fahatelo dia eo amin'ny fiainantsika ihany koa zany de mila manaraka amin'ny fahafenona ny baiko izay omen'Andriamanitra miverina foana ao amin'ny isaky miresaka ngamba isika dia tiako foana mamerina an'izay hoe mila tena mahatoky isika mila manaraka amin'ny fahafenona isika mila tena manana
fankatoavana feno isika amin'ny zavatra rehetra zay atao satria teto zany Josoa de zao hoe andenge vakitsika ny toko 7 hoe de nandeha Josoa sy ny vahoaka rehetra mpanafika teo aminy ka tonga tampoka taminy teo amoron'ny rano Meroma dia namely azy ary Jehova nanolotra azy teo an-tanany zanak'Israely izay namely azy ka nanenjika azy hatrany Sidona lehibe sy hatrany misy refota mahima ary hatramin'ny loasa misy pahatsinanana de namely azy izy mandra-pahatsinisi niankana na de iray akory azy de ary Josoa de nanao taminy araka izay efa nandidiny Jehova azy ny sovaliny ireny notraingony ary nykalesiny nidorany tamin'ny hafa ary tamin'izany de niverina Josoa ka nahafaka ny Azora ary namely ny mpanjakany tamin'ny Sabata satria Azora lohan'ireny fanjakana rehetra ireny. Zay zany le fanambarana eto hoe nomen'Andriamanitra hatramin'ny strategia ry havana tsy navela ny ady fotsiny zany fa tena hoe rehefa nametraka ny fankatoavany teo anatrehan'Andriamanitra Josoa de nandeha izy nanafika tonga de nanaraka ny baiko zany ary napetrany tanteraka tamin'ny fanarahana ny baikon'Andriamanitra ny fietsiny rehetra tsy navela ny aina fotsiny ireo mpanjaka ireo nesorony zay tokony esorony nataony araka ny teny zay nomen'Andriamanitra ary zao hoe tsy nodidinin'Andriamanitra fotsiny izy ny amin'izay zavatra tokony arahana fa nataony avokoa zany izay rehetra nadidiny tompo hoe zao no atao ty no atao dia nataony zany rehetrarehetra izany. Mety misy fotoana isika ry havana mety tsy manaraka n'izany baikon'Andriamanitra izany ary na hoe manaraka fa amin'ny ampahany fotsiny ianaro ny tenin'Andriamanitra vakio ny soratra masina de hitanao inona no arahana ao anatin'izany. Mila manao safidy isika ny amin'izay tokony arahantsika ny amin'ireny baikon'Andriamanitra ireny rehefa misy fahamarinana zay hitanao mila manaraka n'izany isika. Eto amin'ity toko 12 ty zany de tena le hoe manaraka misy obéissance tena tsy misy azo inconditionnel mihitsy zany tsy misy hoe inona mifepetra fa tena hoe manaraka amin'ny fomba rehetra isika. Ary tiako be hoe nomen'Andriamanitra hatramin'ny strategia izay anaovana an'izany ady izany hoe traingony ny soavaly zany rehefa miazakazaka iny de efa le olona mety tsy takatra fa toa de le soavaly no asina de mitrotrongo le olona nalatsaka de vonoina fotsiny izy rehefa aveo zay zany le traingony sovaliny dorana daholo ny kalesiny rehetra strategia zany rehetrarehetra zany hoe zao ny anaovanareo azy taizany Josoa zany fahendrena sy faiza miady rehetrarehetra izany avy amin'ny Mosesy aloha voalohany indrindra ary izy koa de anisany efa mpisafo tany teo aloha Josoa ary de mbola nampiariny ihany koa zany zao koa fomba fiady natondron'Andriamanitra hoe traingony sovaliny zany hoe eo amin'le tendon le sovaly mihitsy ny kapana amin'ny Sabatra de tonga de malemy satria ozatra lehibe miazona ny fiazakazahany ray manontolo iny. Zay zany hoe manomboka androany ianao de hitraingy ny sovaly ny problème rehetra satria nandray fampahirezana avy amin'ity tenin'Andriamanitra ity ary arao zany fanambarana izany. Ny teboka manaraka de zao hoe men'Andriamanitra anao ny fandresena sy ny fitsarana. Fandresena sy ny fitsarana araka ny hitantsika ao amin'ny Josoa toko 12 andiny 9 ka hatramin'ny 17 rehefa mamaky isika mety tsy ho vitantsika daholo mamaky an'le izy de zao hoe azony Josoa daholo ny tany ray manontolo resy ny fahavalo rehetrarehetra ary de zao hoe tsy hoe nandresy fotsiny izy fa nahazo fitsarana koa ny tany hatramin'ny lamina tsara zany ny tany manodidina rehetra ny fampizarana zay tokony ho zaraina rehetra nipetraka ampilaminana ampiadanana ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Ary eo amin'ny 17 aza de zao ny voalaza eo amin'ny Josoa toko 12 de ny 17 io ny fitoko sy andiny farany de zao ny vaky ny teny hoe dia lasa ny Josoa avokoa ny tany rehetra araka izay rehetra nolazainy Jehova tamin'ny Mosesy ary omeny Josoa ho lovan'ny Israely izany araka ny firazan'ny firenena de nitsahatra ny ady ka nandry ny tany. Riava malala tononiko aminao zany teny zany hoe anana fitsaharana sy fiadanana ne ianao satria tsahatra ny ady. Mety mbola anaty komba ianao amin'izao fotoana izao, mbola anatin'ny ady mpiainana maro samihafa ianao, ady ao anatin'ny aretina, ady ao anatin'ny tsy fisiny ianao amin'izao fotoana izao. Mampahery ianao androany fa misy toerana izay efa oman'ny Kristy ho anao any an-danitra izay tsy misy ady, tsisy taraina, tsisy tomany, tsisy fahasahiranana intsony. An'ilay tena objectif antsika de le kanana ny lanitra
io le andehanantsika mianakavy, io le fanampanantenana, io le tanynampanantenana andry fehizay. Rehefa tonga any isika dia isy fiadanana sy fitsaharana amin'izay fotoana izay hitsahatra hatreo ny ady. Raha sanatrika misy olona maty dia zao hoe vita ny adin'izy ireo miandry ireo anjara mandrakizay, ireny fianakaviana olo-tiana ireny. Isika mbola eto amin'ny tany fiadiana, mbola miady isika hatramin'ny farany mba ho tonga any amin'ilay tanàna lanitra ka azo an'izany fitsaharana sy fiadanana izany ary ho tonga amintsika ane izany teny rehetrarehetra izany. Amaranako azy ry hava-malala dia zao hoe tsy miafina amin'ny fiainana, tsy miafina ny zavatra rehetra izay ataon'Andriamanitra, ka be dia be ny fahavalo koa nefa na ara-panahy na ara-piainana na ara-pinoana dia matetika dia tsy ampy fitaovana isika, tsy ampy saina isika, tsy ampy herim-batana isika, fa tahaka ny Josoa dia natsoan'Andriamanitra isika hanaraka azy amin'ny fofeno fankatoavana ary hanaraka izay rehetra nandidiny Jehova tahaka an'ilay nataon'i Josoa. Ary zao hoe tsy amin'isa no andresena ny effectif nombre zany mampahery an'ireo vitsivitsy rehetra, na ianao rery koa aza ny tena mivavaka sy manaraka ny fahamarinana dia mampahery anao tsy ny isa mihitsy no mibaiko ny zavatra anankiray sa ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra ny tena zava-dehibe. Tadidio fa midana ary be dia be ny olona mandeha any amin'ny fahaverezana, fa vitsy foana mandeha makany amin'ny any amin'ny famonjena zany mandrakizay. Dia sahala amin'izany hoe tsy ny isa no mibaiko an'Andriamanitra, fa na ianao rery no avalo mianaka dia efa mety, lota telo mianaka dia efa mety. Ary hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsy aza dia ny anaran'ny olombonjena ngeka ireo ilay antsoina hoe vahoaka sisa, zanaka sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Tsy maninona ny amin'ny vitsy fa ohatr'izany mihitsy ny fomba famonjen'Andriamanitra ny vahoakan'Andriamanitra zany eto amin'ity ady, eto amin'ny fiainana ity. Ary ny ady lehibe indrindra dia tsy amin'ny any ivelany fa eo amin'ny fanapahan-kevitra hoe hanaraka an'Andriamanitra amin'ny fahafenoana ve sa tsy isika. Mamila manapa-kevitra ianao, misy ve ny toromarika sy ny didy efa nambara taminao saingy mbola tsy nataonao zany, misy fahamarinana ve fa nitoriana taminao fa mbola tsy nataonao zany. Ry havana manapa-hevitra androany mba hanaraka an'izany fahamarinana izany. Mety hoe miandry fandresena ve ianao ankehitriny, dia miandry mbola tsy tonga ihany, nefa miandry antaonany maro, ambolana maro, mbola tsy mivaha ihany le problème. Tadidio fa mandeha par étape ny fandresena izay omen'Andriamanitra. Mety tsy azonao androany daholo ny fandresena, fa mbola ho azonao io indray andro any. Ary Andriamanitra dia mitaky antsika mba hanaraka sy hankatoa amin'ny fomba feno mba hisiny izany fandresena izany. Raiso an'iny fanapahan-kevitra ry hava-malala ary milaza amin'ny tenanao, mivavaha mihitsy Tompo na inona ady dia hanaraka anao amin'ny fahafenoana mihitsy ary hankatoa izay rehetra efa nambaranao. Mivavaka ho anao mba hatonga anao zanak'Andriamanitra mpandresy amin'izao raso. Mivavaka izy. Ry Tompo Andriamanitra ray masina tsara indrindra izay ny an-danitra, ireto mpiaino ireto mpanaraka ireto dia angatahako mba handray fampahirezana avy amin'izany teninao zany. Aoka mba hanaraka amin'ny fahafenoana izy ireo, aoka mba tena azo fandresenany amin'ireo kilema, olana, toe-javatra sarotra izay lalova. Mahatoky ianao amin'ny teny fikasana, fa izay hainao natao tamin'ny Josoa sy ny zanak'Israely na maro tahaka ny fasika any amin'ny ranomasina aza ny fahavalo tamin'izany fotoana izany, miangona hiady aminy avokoa ny olona rehetra, ny ratsy toetra rehetra, ny ratsy saina rehetra. Ary mety ho tahaka an'izany mihitsy fiainanay atao am-piasana, fiainanay eny am-pianarana, fiainanay eny amin'ny fiarahamonina eny, dia be dia be ny olona mitsangana ho fahavalonay Jesosy meo fandresena izay. Ary ao ka atoko fotsiny fa anao ny ady fa izahay dia angina kosa. Ampahirezo ny mpiaino, mitahiny onjam-peo ary ao ka hiditra an-tsehatra ianao fanaparianana izany manerana ny vonin-tany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mahireza indrindra raha lasa anabavy malala ny tompony hitanao manokana mba ho zanak'Andriamanitra mpandresy ianao manomboka izao. Amen.
narahinao teo Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopefy Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity. Azonao atao ny mamerina miaina sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/Fanompoam-pivavahana.